La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny migoka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Top. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit, manolotra anao ny vaovao. tontolo andro feno hasambarana. Volana vitsy mialohan'ny faran'ny fepitao-piasan'ny mpitondra HVM vao mody manaraka lalàna tery avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Ny andininy fa efatra amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fividianana filoham-pirenena no entina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity anio ity. Fialan-tany maro ao Anosibe namidin'ny fanjakana hoy ny mpanolotsaina ny komina any an-toerana. Efa maro ny fanakanana natao saingy tsy nahitana valiny izany raha ny fanazavana azo. Nahembotra amin'ny manaraka ny fitaom-pitsarana ny Andriamatoa Raleva ao Mananjary izay tokony atao tamin'ity androany ity. Na izany aza nanamafy hatrany Amnesty International fa tokony hofoanany mpitondra ny sazy miantona roa taona mahazo azy. Maresaka iraisam-pirenena ho firaisan-kina amin'ny Royaume-Uni, diplomaty, mpiasa ary mpitsikilo Rosiana miisa 40 no roana amin'ny firenena manodidina ny 20 isa maneran-tany. Mitarika amin'izany ny firenena Amerikana. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy sy tompoko manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity volana vitsy mialohan'ny efaran'ny fepitao-piasan'ny ireo mpitondra HVM vao mody manaraka lalàna izy ireo tery avy any amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena mahatonga izany raha ny fanazavana azo fanadiny Andro Rarson. Mahagaga ny mpahay lalàna Imbikery Laza nanaovan'ny mpanao gazetiny Cool TV FM fanadihadina tamin'ity androany ity ny fahatarana be teo amin'ny fanaovan'ny filoham-pirenena ilay didim-panjakana mi-constaté ireo mpikambana eo anivon'ny HCDDED rehetra izay efa voafidy herintaona mahery izay tany amin'ireo sehatra nisy azy avy. Tery avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa hoy ity mpahay lalàna ity ny tsy maintsy ametrahana ny haute cour de justice. Magaga izy io satria herintaona lasa zay no tokony efa natao zany zay décret zay didim-panjakana zay fa zao zany vao niazaka zany natao ary tsy dia tena hoe navoaka ampahibe masy izy io fa dia hoe eny fotsiny zany hoe ity le zavatra nisy. Ny fieritreretana azy aloha zany dia mety hoe nisy pression ihany ve tany amin'ny communauté internationale milaza fa sarotra be ilay hirosona amin'ny fifidianana raha tsy tafapetraka io zavatra io satria anisany zany io ny antony dia io zany mafena an'ilay mpikambana 140 amin'ilay haute cour de justice satria raha tsika mahafantatra fa efa voafidy tao amin'ny parlemanta na tao amin'ny assemblée nationale zany na tao amin'ny sénat ilay mpikambana avy any amin'ny zareo ka matoa ny azakazana natao dia raha mahafantatra zany fa fepetra ny hoe apetrahonareo aloha ilay haute cour de justice. Momba kosa ny fandanina ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay mandalo fivoriana tsy ara-potoana fahatelo eny amin'ny parlemanta dia nambaran'ny Imbikery Laza fa tsy afaka mamoaka ireo volavolan-dalàna ifeny fifidiana ireo par voie d'ordonnance ny filoham-pirenena raha tsy efa mahazo habilitation préalable avy amin'ny parlemanta araka ny andiany fa 400 amin'ny lalam-panorenana.
ka raha ohatra ka hoe tehiditra amin'izay zany ny filoham-pirenena dia tsy maintsy misy an'ilay habilitation préalable aloha izay ataon'ny parlement. Izay nefa dia sarotra satria ilay ordonnance zany tsy voatery izy andray pitsopitson'ilay amendement izay nieritreretin'ny Assemblée nationale ao apetraka. Marihana koa zany fa mbola tsy lany iny pitsopitson'ny amendement fa juste hoe nidiniana fotsiny, ka izay zany mety ampisy fikatsoana amin'ny raharaha io fa mety tsy hanome an'izay habilitation izay zany ny Assemblée nationale raha izao fizotrany raharaha zao no jereny. Fa io zany tsy tokony atao forcing fa io ani na lany na tsy lany misy koa zany raha ohatra ka tsy lany io le lalàna tamin'ny 2012 reny izay mbola azo ampiarina ihany raha ohatra ka iroso amin'ilay fifidianana. Hatreto aloha dia andrasany maro ny ho vokatry ny fivorimbe andanina ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo eny Tsimbazaza amin'ny talata 7 aprily ho avy izao, araka ny lahadinika hita eny an-toerana. Ny andininy fa efatra amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena no entina aminao amin'ity anio ity atao anatin'ny fampahalalam-baovao Andrarson Andrano. Araka ty andiany fa efatra amin'ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena dia niseny no manome sosokevitra momba ny dady fifidianana saingy ny gouvernement intérieur no manapaka izany. Midika izany fa modomena saritsarina fahaleovantena sy fahefanana vao mera maleo tena amin'sarina fifidianana mba hihezaka hanao izay ampisy ny fifidianana amin'ny fotoana tokony hanaovana izany. Saingy mazava ny hevitra ty andalandalana ity fa tsy voatery hanaraka ny sosokevitry ny seny ny gouvernement. Lafa mavao hafa kosa indray dia velara-tany maro ao Anosibe no namidin'ny fanjakana hoy ny mpanolotsaina ny komina any an-toerana efa maro ny fanakanana natao saingy tsy nahitana valiny izany raha ny fanazavana azo Gaëtan Andriasilavo. Lasa afo be ilay paradisa. Izay ny fomba fiteny amehezan'ny mponina any Anosibe Elville ny zava-misy any an-toerana amin'izao fotoana. Antony, velara-tany maromaro no namidin'ny mpitondra fanjakana. Isan'izany ohatra ny hôtely lehibe iray ao Andelana Beach, nampalaza ny Anosibe amin'ny fizahan-tany, namidy ny taona 440. Velara-tany maromaro ihany koa no namidy ary nomena tany hatramin'ny mpanolotsaina ny filoha. Ankoatr'izay, nisorona ireo mponina manakaiky ny seranam-piaramanidina any an-toerana izay nampanantenaina fa omena tany sy trano. Andelana Beach fantatsika fa hôtely voalohany indrindra eto Madagasikara. Namidy indray le tany misy an'le hôtely zava-doza zany hatramin'ny 97 ireo vazaha ireo no efa miasa en partenariat avec les fanjakana. Ahoana androany 2016 no amidy amindreo indray le tany misy an'io hôtely io. Tsy azo ekena zany. Efa maro ny fitarainana natao saingy tsy nisy valiny izany hatreto. Tsy voahaza ihany koa ny fanapahakevitra avy amin'ny filan-kevitry ny commune any an-toerana izay midika ho fanaovana tsinotsinona ny vondram-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana. Organe délibérant de la commune urbaine de Nosibe. Dikan'izany, commune urbaine fait partie ni collectivité territoriale décentralisée. Nandray fanapahakevitra ny organe délibérant. Ny délibération de conseil dia exécutoire de plein droit rehefa nahazo affichage. Efa ny affichenareo ahoana no tsy exécutena. Ny fitondram-panjakana tompo dia misy collectivité territoriale décentralisée dia manam-pahefana anapaka sy hijery ny tombotsoa ny ao aminy ao. Fa raha ohatra ka avy aty imposer zavatra foana tsy ho mety zany. Nakato ny fanjakana ny radio any an-toerana raha ny fanazavana ka tsy afaka maneho hevitra intsony izy ireo manoloana ireo olana ireo. Ireto solitena avy any Anosibe ireto izay nilaza fa amory olona eo amin'ny bazary be anaovana ny tatitry ny fitakiana natao. Nidirany fanjakana ny forum de l'économie izay mikarakarain'ny crème fetsika izay mampametratra mpanotaninany maro ary miteraka disatisa eo anivony samby kambana eo anivony izay crème izay raha ny fantatra Gaëtan Andriatsilavatra. Nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny forum de l'économie izay nikarakarain'ny crème na ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar omaly nanaitra ny besin'ny maro ny fahitana fa nidirany mpitondra fanjakana ny etsika. Fihetsika izay niteraka disadisa teo amin'ny samby mpikambana eo anivon'ny crème.
tsy tokony hijabany resaka politika ny forum économique izay nokarakarain'ny crème izay mahaleo tena tanteraka ary tsy miankina amin'ny fanjakana. Ilaina ny fananana politika mazava ahafahana manatsara ny toe-karena eto amintsika. Ilaina ihany koa ny fampandrosoana miainga amin'ny fanatsarana ny toe-karena, saingy tsy tokony afangaro ny politika ampitantanana sy ny politika ahafahana manatsara ny toe-karena. Endrika iray ahafahana milaza fa miezaka ny iseho ho fantatry ny olona fa mandray anjara amin'ny hetsika rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ny filoham-pirenena. Tsy voavoalohany nahitana tranga tahaka izany nataon'ny mpitondra. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fitokanana sekoly izay najorin'ny ONG iray tany Tomasina, saingy ny filoham-pirenena no niazakazaka nitokana azy tamin'ny fomba ofisialy. Tsy manana politika mazava ny fanjakana raha ny agrobusiness no resana araka ny fanazavany pahy toe-karena iray. Ankoatr'izay mody amalo ihany koa ireo olana sedrainy ireo mpisehatra. Miora mandra. Tsy fampiny ny famatsiana rabolo eo amin'ny famokarana, ny olana ny fananantany, ny fampiofanana, ireo no isan'ny olana sedraina eo amin'ny tsena ny famokarana na ny agrobusiness eto amintsika. Mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra nefa io tsena ny famokarana io. Sehatra iray izay tokony hitondra vahaolana maharitra amin'ny olana tsy fahampiana ara-tsakafo misy eto Madagasikara. Mila ny fandraisana andraikitry ny fanjakana tokoa ny mametraka ny lalaka izorana amin'izany atao hoe agribusiness zany. Inona moa le lalana kizorana? Zany hoe tokony fanjakana no mamaritra ny politika amin'ny ankapobeny, ary ao anatin'ny politika amin'ny ankapobeny io tokony hiverina makany amin'ny vahoaka madinika ny vokany zany, zany hoe tokony izy vokany bebe kokoa any amin'ilay vahoaka madinika le izy. Dia io zany tokony ataontsika hoe famaritana ny politika io anisan'ny tokony ho zavatra mifandraika amin'ny zava-misy iainantsika eto an-toerana. Sehatra maro no tokony ho laram-pahamehana amin'ny fanjakana ao anatin'izay tsena ny famokarana izay. Sehatra natao ahazoany rehetra tombony, indrindra ireo mpamokatra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Olana sedrentsika ao anatin'io iainantsika zao aloha ny sakafo. Noho izany zany tokony atao zay amela belarana sy atao hoe renforcena zany ny secteur izay mamokatra sakafo. Aorianan'izay resaka sakafo zay dia ny resaka tsena. Zany hoe io zany mbola mila politika mamaritra ny hoe inona tokony ahafahantsika mahazo tombony amin'ireny tsena komisa, tsena régional reny, ny komisa, ny COI, dia reny ilaitsika reny mba ahafahantsika mistabiliser ny volantsika eto Madagasikara. Araka izany, lafin-javatra maro no tokony hodiniandra tompona andraikitra amin'ny fomba entana manatanteraka sy ahafahany rehetra misitraka io tsena ny famokarana io. Hatreto anefa ireo vitsy anisa hatrany no mahazo tombony eo amin'ity sehatra ity. Nahitana fiakarany tany famoronana orinasa eto Madagasikara taona 7.4 raha ny antotanisa avy amin'ny EDBM mbola sakana ho an'ny mpandrarahana efa nitosika arabola raha ny fanazavana azo. Michel Arnarzona. Manomboka miaina ny tontolo ny famoronana orinasa eto Madagasikara raha nitotanisa avy amin'ny EDBM Economic Development Board of Madagascar niakatra amin'ny 920 isanjato ny tany famoronana orinasa eto Madagasikara ny taona 7.4 raha ampitahaina tamin'ny taona 9.4. Orinasa 7.730 ny taona 7.4 ary 5.70 isanjato amin'izany no orinasa malagasy. Ny fahaizana misafidy ny sehatra ahitana tombony ara-toe-karena amin'ny ankapobeny no antoka iray matomombana izay famoronana orinasa izay raha ny fanazavana azo. Reny entreprise reny zany avy eo no mamorona asa aloha voalohany indrindra. Zany hoe manampy zany ny vahoaka eo amin'ny ara-tsosialy ary ihany koa mitondra ihany koa mamorona reny ny création ana valeur zany. Ary io areny io zany no mitambatra dia hoentina manampy an'ilay firenena anankiray hoe inona no CAP-arina zany izay afaka ampiasana vola. Ireo CAP-arina ireo zany mariako eto fa tsy hoe CAP-arina rehetra fa ireo CAP-arina izay mety ananantsika antsika amin'ny teny malagasy tombon-dahany angamba avantage comparatif fa reny tsinona zany tokony ampiroboroboana satria raha no zavatra tsy mety amintsika sika mazava ho azy fa tsy handroso ilay izy tsy ahita tsena
resan'nypifaninana na eo aza ny faharisiny ny mpandraraha morona orinasa sakana lehibe ho azy ireo ny olana amin'ny fikarakarana taratasy fa indrindra ny tsy fisiny ny tosika arabola malagasy zany efa vonona sahady ary lina amin'izany famoronana orinasa zany maro ngamany ataoko raha ohatra zay ny atsona azy hoe sany ombenombeno resaka hoe fahazona vola ohatra any amin'ireny mpampindram-bola ireny voateny ombenombeno ohatra mety hoe resaka fahazona tany amin'ny resaka énergie sy ny sisa fa moteur de développement izay ratsorina ny antom-pisiny orinasa iray eo amin'ny firenena iray mampiditra mpahambola betsaka ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana vitsy ireo orinasa malagasy miforona amin'ireo orinasa vahiny ohatra amin'izany 50% orinasa naoriny teratany sinoa eto Madagasikara orinasa izay eo amin'ny sehatra ny varotro ny ankamaroany na eo azy ireo antotanisa ireo dia mbola tsy ampy ny famoronana asa ho an'ny tanora malagasy amin'ny ankapobeny vokatry ny tsy fisian'ny politika mpanjakana matotra. Lavim-baovao hafa kosa indray dia nahembotra amin'ny manaraka ny fitaom-pitsaran'Andriamatoa Raleva ao Mananjary izay tokony ho atao tamin'ity androany ity na izany aza nanamafy hatrany ny Amnesty International fa tokony ho foanan'ny mpitondra ny sazy miantona roa taona izay nahazo azy fanadinga eto Andriatsilavo. Androany no tokony ho natao ny fitsaranan'Andriamatoa Raleva ao Mananjary. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana na emotra ho amin'ny fitaom-pitsarana manaraka izany noho ny antony izay mbola tsy fantatra. Manoloana io raharaha Raleva io namoaka communiqué de presse ny Amnesty International omaly fa 24 volana Martsa. Tokony ho foanany manam-pahefana malagasy ny sazy miantona roa taona navoaka ny fitsarana ny taona 17 nomena ny Raleva hoy izy ireo. Tsy olon-dratsy Raleva fa nitaky ny pirofo sy ny fahazon-dalana hitrandraka tamin'ilay orinasa mialohan'ny anohizany ny asa fitrandrahana hoy ny filoha lefitry ny Amnesty International Afrique Australe. Nitady ny tombontsoa iombonana ny Raleva raha toka ny sakana ny fitrandrahana volamena any an-toerana. Ny naneo ampaibe maso ho fantatry ny vahoaka iray manontolo ireo antota taratasy nangatahany Raleva no tokony nataon'ireo manam-pahefana fa tsy ny anasazy azy. Ny miaro ny Raleva no tokony nataon'izy ireo fa tsy ny manamelokaza raha ny fanazavana hatrany. Tranga fahita eto Madagasikara hoy ny Amnesty International ny fanenjehana sy ny fampidirana ponja ireo miady ho an'ny tanindrazana sy ny fitrandrahana tsy-ara-dalàna ary indrindra ny fanondranana ntsokosoko ny harem-pirenena tahaka ny Bois de Rose. Raha tsy hivona antony nanenjehana ny Raleva ny fijoroan'ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny tontolo iainana manoloana ny fitrandrahana volamena izay voamarika fa tsy manara-dalàna. Nitaky ny taratasy fahazon-dalana hitrandraka tamin'ilay orinasa makilainy Simjiana izy saingy nogadrana ny 17 septambra 2022 tao Voilava. Taorian'izay nafindra tany Mananjary izy ary notazonina vonjy-maika nandritra ny 5 andro. Nahiditra ponja izy ny 7 volana Oktobra 2022 teo am-piandrasana ny fitsarana azy. Ny 15 ny volana Oktobra 2022 ny fitsarana azy ary voapanga 2 taona an-tranomaizina sazy miantona. Tokony ho fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny fikarohana ara-tsiansa atao eto amintsika raha nambaran'ireo manam-pahaizana eo amin'ny fikarohana ara-tsiansa. Ankoatr'izay moa dia efa manana ny toerany ihany koa i Madagasikara amin'ity sehatra iray ity. Mioramanitra. Nano teknôlôjia, nano siansa, ireo no isan'ny fikarohana ara-tsiansa manomboka mivelatra eto Madagasikara. Fikarohana izay miombana betsaka amin'ny fanamboarana sy fandrafetana singa kely iray ho tonga fitaovana ahafahana manampy amin'ny fiainana andavanandro. Sehatra maro no mahazo tombony amin'ny alalan'io fikarohana io toy ny sehatry ny fahasalamana, fambolena, fitaovana fampitam-baovao sy ny maro hafa. Ankehitriny isan'ny manana ny toerany manokana raha i Madagasikara eo amin'io sehatra io aty Afrika. Ny nucléaire zao Madagasikara raha pitoviana amin'ny Afrika dia efa lasa lavitra ary efa nalainy Afrika tahaka ny momba ny nucléaire sy ny zavatra nataon'ny ministère zany dia efa mety ary aiza no misy ny Madagasikara raha amin'ny fikarohana dia io arakaraky n'izay ilainy le tany nanaovana le fikarohana. Madame le DGRS moa koa teo niresaka momba n'le hoe aty amin'ny fambolena
fambolena koa moa dia azo ampiasaina koa nanao technologie sy nucléaire amizahako ohatra to le momba n'le hoe radio monodosage efa natao teto amintsika. Tokony hitondra fandrosoana eo amin'ny sehatra maro ireo fikarohana atao eto Madagasikara. Mbola olana ho an'ireo mpikaroka sy ireo manam-pahaizana nefa ny fampitaovana entina mampivoatra ny fikarohana izay atao. Raitra dia raitra zany le installation rehetrarehetra hatramin'ny hoe pression an'le vide ao anatin'le trano tsy maintsy afomba ohatr'izay dia zay no ohatrany hoe somary ejakejana le investissement amin'izy. Ny tena ilana an'le laboratoire dia manao ny caractérisation hoe inona no ao anatin'le caractéristique nano ao anatin'le substance dia avana dia sélectionnena dia avy eo afaka manamboatra zay zavatra zay tiana. Dia eo amin'ilay hoe ny fikarohana dia tokony azo ampiarina fampandrosoana. Fantatritsika tsara fa ny fikarohana amin'ny maillage tsy ireo no handeha hamokatra mivantana zany fa miezaka ny ministère amin'izao fotoana izao mifampiraraha amin'ilay opérateur izay ampiasan'ireo le vokatra ny fikarohan'ireo. Izay zany ny zavatra ataontsika. Raha ny zava-misy mbola maro amin'ny malagasy na ireo olon-tsotra na ireo manam-pahaizana no mahafantatra ny mikasika io nanoteknôlôjia io. Izany hoe mbola ezaka maro no ilaina amin'ny fampahafantarana ny rehetra io sokajim-pikarohana io mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Tondray aranaraka dokavarotra isika mialohan'ny ijerentsika ny vaovao any ivelany any izay mahakasika ny pesta eto Madagasikara io ihany koa ny vokatra tamin'ny play-off izay nitanterahana tany Toliara teo amin'ny taranja basketball rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 10 centiliters. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariards. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix. La vache qui rit? Sady matsiro mampazoto homana. Ho fafinaretan'ny ankohonanao. Misy calcium sy vitamine, ilaina miasa ara-batana sy ara-tsaina ho an'ny ankizy.
lavagne lehibe, lavage kiri, tontolo andro feno asambarana. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika nanoizatsika ny vaovao dia tsy misy miasa zotra miainga eto Antananarivo miazo any arivo mamy nanomboka tamin'ity androany ity Antony tsy nekeny ATT ny famerenana an'ireo ny tompiatsonana eny anosy zato eny miteraka fahasahiranana ho an'ireo mpanjifa ny tranga. Albertin Ramiararivo. Efa afaka niverina teny amin'ny tobim-piantsonana eny anosy zato ireo zotra mampitohy an'arivony mamo izay nafindra fiantsonana teny Andotapenaka tao aorian'ny fifampiresana tamin'ny ATT. Ny alatsinainy teo anefa no esorin'ny ATT indray izy ireo hifindra eny Andotapenaka. Mitaraina ireo mpitatitra sy mpanjifa noho izao famezivezena azy ireo izao, eo ihany koa ny fahasahiranana sedrain'izy ireo vokatrio famindrana toerana ny tobim-piantsonana io. Izay manana station moa manina androana fa ny coopérative tsy manana no avelana korta miaraka aminay ka mangataka zay manao teny ampahandreny tena lehibe no angatanay eo amin'ny tompona andraikitra maefa sy manapaka mba dinio maiza manavaka ny voatsim-perifery sy ny vary satria zao zavatra zao ny mety hitarika olana amin'ny fiarahamonina. Nefa ny fanarahana tena efa niverenana tamin'ny mpifaliana mihitsy teo amin'ny zato alina dia nanjary fanapahan-kevitra vafa tena nampy indray ny hoe tsy maintsy miverina daholo eny Andotapenaka indray hono dia mieritreritra mihitsy zany zahay mpanjifa ny hoe fa mety hanaovana kilalaon-jaza ohatran'izany ve ty raha ty. Izao ilay mpanjifa tena mitondra faisana mihitsy raha sahala amin'ny androany aloha satria fiara rehetrarehetra tsisy miasa mijanona daholo zany ny asa aman-draharaha rehetra. Raha ny fanazavan'ireo mpitatitra miteraka faty antoka ho azy ireo ny famindrana ny tobim-piantsonana ho eny Andotapenaka. Androany nanomboka tsy nisy ny asa ireo kooperativa fito mampitohy an'ity faritra ity ary tsy asa izy ireo raha tsy voavatanteraka ity olana ity. Tena nanapa-kevitra ny ampiato tanteraka ny asa fitaterana Antananarivo mamy sy manodidina izahay mandra-pivahan'ny olana. Tsotra ary tokana ny fangatahanay dia niverenana eny anosy zato tsisy fepetra ary faran'izay aingana. Tsy ndrinay mafy ary anaovanay antso avy amin'ny fitondram-panjakana maefa mihitsy mba tsy atao fairano sy kilalao ohatran'izao ny fiainam-bahoaka izay efa tena sahirana satria ve décision raisina androany dia afaka ifatrandro dia ivadiana indray. Ataoko ngamba hoe tsy rarany zany dia tena misitona miantso avy mihitsy fitondram-panjakana maefa mba jerena vahaolana aingany ty zavatra ty fa mijalo ny vahoaka marary ny mpitatitra. Itoeram-pitso any arivony mamy ny hetsika ary tsy hijanona raha tsy mivaly ny fangatahan'ireo mpitatitra ireo. Isan'ireo tranga soroina mialohan'ny namindrana toerana ireo mpitatitra ny tranga fanoherana tahaka izao. Fepetra tsy azo ny alana ihany koa io famindrana toerana io saingy tsy ampy ny fandaminana mialoha raha ny fanamarian'ny maro. Tontolon'ny fifamoivoizana izay hatrany dia nitrangana ny lozam-pifamoivoizana indray omaly tany amin'ny lalam-pirenena fa 520. 10 namon'ny ainy vokatra izany ary ampolony maro no naratra mafy taxi borosy iray Mercedes 307D avy namivonjy tsena tany Ambalakindresy izy io niarandoza eo ny varina tany naty rano moa io fiara io rehefa avy niala fiara camion iray izay mifanena taminy. Nanoizatsika ny vaovao dia tsy azo dia tsy hitan'ny fiantraikan'ny fiparitany valinaretina pesta eto Madagasikara. Ny fiparitany vaovao maneran-tany amin'ny alalan'ny bosha aoray no isan'ny antony voalohany manaratsy ny fizahan-tany raha ny fanazavan'ireo mpisirady na ireo guide fanadihy Michela Renardson. Tao aoriana ireo mpisehatra amin'ny tontolo ny fizahan-tany izay nanamafy fa inamafy ny totongana ny isan'ny mpizahan-tany tonga eto Madagasikara amin'ity taona ity. Nanamafy ihany koa ireo mpisehatra na gida fa tsy azo dintsita ny fiainan'ny mpizahan-tany noho ny resaka mandeha ny ivelany mikasika ny valanaretina pesta. Mikasika ny resaka pesta aloha raha mahita amin'izao fotoana izao fa somary niaina ny fahatongavan'ny mpizahan-tany eto Madagasikara. Angamba hoe aho mety mbola fiatraikany izay zavatra nisy tamin'ny heritaon'izay ihany nefa izay moa zany tena olana satria misy ny serasera manerana izao tontolo izao. Ilay olona zany manana vaovao
matotra mihitsy izy miainga avy any dia mbola anisan'ny mbola hosakana koza izy zany amin'ny fahatongava-mpizahatany eto amintsika zany hoe mila mihitsy zany ny ministera ny firenena malagasy zay tokony hanao mihitsy fanambarana mihitsy indray mandeha indray milaza fa efa voafehy mihitsy ny betsy eto Madagasikara ka tokony ho avy tsy ampisasalana ireo mpizaha. Raha ny fanadihadiana natao raha toka ny mpizahantany avy any Eropa ny mamaritra ny ampaham-betsaka amin'ny mpizahantany tonga eto Madagasikara izy ireny indrindra ny manamafy na réticent hoy ireo mpiseraty. Indrindra raha antsika milala fa ny ankabetsahan'ny mpizahatany tonga eto aloha zany dia ny frantsay no mitana lalana voalohany ary ny avy ao amin'izareo indrindra nefa no tena be fanahina indrindra mikasika an'izay aretina pesta zay izay no mahatonga amin'izao fotoana izao tena azo lazaina tena mbola vitsy ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara mizaontsika amin'ny teny izao raha oharina amin'ny tamin'ny taona lasa. Efa voafesa tsy mipesta fanontaniana mbola manjavozavo any an-tsain'ny maro na ny tompon-tany na ireo vahiny raha toka mihoatra ny 3 hetsy ny isan'ny mpizahantany tratrarina ao amin'ity taona ity raha ny fitarainana ireo mpisehatra amin'izao ahina mafy ny tsy ahatratrarana izany. Ratsy kosa ny tsena ho an'ny atody amin'izao akatoko ny fetin'ny Pasika izao noho ny faratsin'ny lalana vitsy ireo mpanjifa mpaka maro no mividy ireo atody ka mitondra izany any amin'ny faritra ho ireo mpamongady Mikael Ramalona. 500 hatramin'ny 400 ariary ny vidiny atody eny an-tsena raha toa ka alaina 200 hatramin'ny 300 eny amin'ny mpamongady vidiny izay mbola hiakatra rehefa ao anatin'ny fety toy izao hoy ireo mpamongady amin'ny atody. Raha ho an'ity fetin'ny Pasika ity ohatra vitsy ny mpanjifa ary tsy mahasamy vidy ireo atody izy ireo noho ny aratsian'ny lalana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza farany teo. Tsisy mpividy ny atody tsy mandeha zany ny tsena tamin'ity tsisy mpanondrana tapaka ny lalana amin'ny cyclone be da be province dia misy atsinjara misy mpanao livraison. Ho an'ny aty atao madinika ohatra avy any mahitsy ny atody amidy ety ary saika efa misy fifanarahana amin'ny any ampotony avokoa ireo mpamongady ety vokatr'izay tsy maintsy raisina ny atody na misy aza ny tsena na tsy misy ny tsena. Fampiresaka amin'ny patron hoe tsisy ny tsena dia rendray ny patron mba méthode fa rendray rehefa sendra l'exite na tsy te alala izy fa mividiny azy ihany no mividiny patron mivaobaka. Mahalany 10 sobika isan'andro amin'ny atody miisa 500 isa isaky ny sobika iray ny mpamongady ao anatin'ny iray andro rehefa mandeha ny tsena saingy ho an'ity taona ity zara raha mahalafo 2 sobika amin'ny atody izy ireo. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray taranja basketball totosany alady toy ny lalao famaranana teo amin'ny play-off 17 izay nitotosaina tany Toliara norombahin'ny Cosmos Diana ny amboara tamin'ny ity fifaninanana ity Henri Florian. Ny farany ny alahady lasa teo tany Toliara ny fiaden'ny play-off 20 taranja basketball ho an'ny Skadzy lehilahy. Noromban'ny Cosmos Diana ny amboara rehefa nandresiny Cospin Analamanga tamin'ny isa 4-70 no 3-70 teo amin'ny lalao famaranana. Raha tsy aivana toerana 4 hiatrena ny top 8 andian'ny fa-4 no ny adiana tao anatin'ity play-off ity. Voaositra pilalao mendrika tamin'izany Hyacinthe pilalao avy amin'ny Cosmos Diana. Efa fantatra avokoa araka izany ireo ekipa tafita amin'izany dingana hiatrena ny top 8 izany izay ho tanterahana ny 8 ka hatramin'ny 15 ny volana aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Manana solotena betsaka amin'izany ny Ligue Analamanga miisa 3 ireo ekipa avy ao aminy dia ny ekipa ny Cosfa, Cospin ary ny Mbitwol izay NNB niakatra. Marina fanampy ireo ekipa 4 nivoaka tanatin'ity play-off ity ny ekipa ny ASCB sy ny SPBC Boely niampy ny ekipa ny Ascut Atsinanana ary ny GNBC Vakinakaratra. Ekipa 4 ihany koa no ifaninana ho an'ny Skadzy vehivavy SPBC Boeny, Mbitwol sy Fandrifiala Analamanga ary ny GA Vakinakaratra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray miditra amin'ny andro faharoa ny fividianana filoham-pirenena any Egypta. Any fividianana izay tsy zava-baovao andrasana intsony mazava ny fandresena ho an'ny filoha teo aloha Abdel Fattah al-Sisi ny 2 avrily izao no fantatra ny valin'ny fividianana amin'ny fomba ofisialy.
vaovao any ivelan'izay atrany dia ho firaisakina amin'ny Royaume-Uni diplomaty mpiasa ary mpitsikilo rosianina misa 40 no roana amin'ny firenena manodidina ny 20 isa manery amin'izao tontolo izao mitarika izany moa ny firenena Amerikanina. Fanandina. Mikatona manomboka izao ny varavarana ao amin'ny consulat russe ny Seattle. Eo akaikin'ny tobim-pamarana Amerikana lehibe indrindra no misy pro io ary nahazo baiko ny anakatonana azy avy amin'ny gouvernemanta Amerikanina. Isan'ireo fepetra napetraky États-Unis io fepetra io. Na ny ao atrazan'ny filoha Amerikana Donald Trump, nanenjana ny sazy ihany ny mpitondra Amerikanina. Raha totaly, diplomaty rosiana misa 70 everina ho mpitsikilo no nroana. Manamelika io fepetra izay ahina izy fiantraikan'ny goavana io i Moscou izay manda ihany koa ho tsy fototry ny fanampoizina ireo teratany rosiana miisa 2. Manimba ny fifandraisana efa kely misy eo amin'ny firenena rosiana sy Amerikanina io fanapahan-kevitra raisin'ny États-Unis ankehitriny io. Avy amin'izy ireo daholo ny antony fahapotehan'ny fifandraisan'ny firenena roa tota. Aux États-Unis. Tsy États-Unis irery ihany nefa no nandray fanapahan-kevitra tamin'io raharaha io. Nandray fepetra ny androaka diplomaty rosiana 2 ihany koa i Australie. Raha totaly, firenena misa 30, ny 40 no ao amin'ny vondrona Europeanina no nampahafantatra ny fandroana teratany rosiana misa 40. Misa 30 no ndroan'ny Ukraine. Mifanaraka amin'ny zava-misy ireo fepetra ireo raha nivoalaza ny ministra frantsay misahana ny raharaha-mbahiny. C'est la manifestation d'un refus déterminé. Fanehoana ny tsy fankasitrahana ny fampiasana fitaovam-piadiana mahery vaika na inona rehefa voamarina fa nampiasaina io fitaovana io ary izay no zava-nisy. Fanehoana ny firaisankina lehibe eo amin'ny samy Europeana ihany koa io fandroahana faobe io. D'une forte solidarité européenne qui s'est ainsi manifestée. Ankasitrahan'ny Royaume-Uni izao firaisankina izao, nankasitraka ny valina setrondreo namany i Londres. Mijanona any Europa any atrany isika voatazona any Allemagne ilay mpitarika indépendantista catalane Carles Puigdemont mandra-pisin'ny didy fampodina azy any Espagne any natesitra ny mpiaradia azy tany Catalogne io fanapa-kevitra io nanao fihetsiketsehana io zany izy ireo ary nanakandalana manana 10 andro ny fitsarana allemande anapa-kevitra amin'ity raharaha ity. Alohan'ny sarana aza dia avena aminao rehefa vasongadina tamin'ity alina ity volana vitsy mialohan'ny hafarany fepitaon'ny asany ny mpitondra HVM vao mody manaraka lalàna tery avy any amin'ny fianakavibe iraisam-pirenena ny mahatonga izany raha ny fanazavana azo. Velaran-tany maro ao Anosibe namidin'ny fanjakana hoy ny mpanolontsaina ny commune any an-toerana efa maro no fanakanana natao saingy tsy nahitana valiny izany raha ny fanazavana azo. Ary farany moa dia nahembotra amin'ny manaraka ny fitaom-pitsaran'Andriamato Raleva ao Mananjary izay tokony natao tamin'ity androany ity na izany azy nanamafy hatramin'ny any misy ity international fa tokony ho foanan'ny mpitondra ny sazy ny tanana azy 2 taona amin'izay raha izay. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahany ianao nanaraka izany soava tsara ataolo tompoko. La vache qui rit. Nanolotra anao teo ny vaovao. Tontolo andro feno hasambarana. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers de... Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tiré une faumbiazana.
Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalambavao narahina teo niaraka tamin'ny Smartop. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao.